kashinavaza ashainangao ifeta munzikatumarisha ketena myavakaeteranane Yahoshua aye kora una rua hitarahtakti tukuwen zao Tsarafinyam Yahoshua Maule tsarafinyam Yahoshua Sikele tsarafinyam Yahoshua Andau norutube ande mangandangsa Iteng bese sike pungin langsa Angau sandu freko trakine flaksa Bishai tsapanutayan loitan takan Yahoshua Sike tsabam nufe wapna patke panga Tefule baresi ke tatenang funam parto Sike sekare chamlachan la destination Falbisa ayandrano fakat mars Andro fiderana fagalazana Anyaya pasi Yahoshua Andro march summer song Edward Citat Yomena Fatat nivirena le anarana Tuja famudena Si famela kilka Fifalina janya janicha Falbisa ayandrano fakat mars Andro fiderana fagalazana Anyaya pasi Yahoshua Andro march summer song Edward Citat Yomena Liberela le anarana Tuja famundena Si famela kelka Pifalina janya janicha Titi kiana uni wufer Mana tuna Yahoshua Titi kiana uande Na tuna nara Yahoshua Viatana no mitina No itima No vavatisa don Yahoshua Titi taja Nyujani Yahoshua Lebelucha isi ajemacha bebunaicha Kati misma tuacha si mitenisi metsateraka Sufatewi sina munti ni vanaina Kanu ni fitiava ni de la sasana kanje manchiza Ka adoneza ya pipali yaza
zaza miojany Yahoshua, ninaitwana Yahoshua, afaveri ninja Yahoshua, narana Yahoshua, anova nefetibe Yahoshua, ninaitwana Yahoshua, afaveri ninja Yahoshua, narana Yahoshua, anova nefetibe Isakinikat mas.
naosoro ty aine navotsy ty olombelo zay ty liany tambony tany eto ye zay ty liany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany izao sanao izay manambara fa tiany izao sanao handova fiaina mandraky izay e Yahhoshua naosoro ty aine navotsy ty olombelo zay ty liany tambony tany eto ye zay ty liany tambony tany eto ye izay manambara fa tiany izao sanao izay manambara fa tiany izao sanao handova fiaina mandraky izay e fiainana mandraky izay e roho miany anay fiainana mandraky izay e roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io fiainana mandraky izay e roho miany anay fiainana mandraky izay e roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io misy soa mihoatsy zay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany izay e tsy misy ndaty nahavitany izay Yahhoshua raiky avao ro nahavita azy Yahhoshua raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara tsy misy soa mihoatsy zay e fiaina mandraky izay nomenanao tsy misy ndaty nahavitany izay e tsy misy ndaty nahavitany izay Yahhoshua raiky avao ro nahavita azy Yahhoshua raiky avao ro nahavita azy hanome anao le tsara fiainana mandraky izay e roho miany anay fiainana mandraky izay e roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io fiainana mandraky izay e roho miany anay fiainana mandraky izay e roho miany anao place d'honneur tsy misy mitovy amine place d'honneur ambarako anao fa tsy misy takan'io misaotra anao lay zahay Yahhoshua fa ny rahanao anay ambassadeuranao Yahhoshua samely soindoara nagnambara aminay ny tena marina place d'honneur koa lay ny azonay place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany Yahhoshua zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilany Yahhoshua zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany Yahhoshua zaho tsy misy koa tavela place d'honneur zahay le mipoerapoera agnilany Yahhoshua zahay tsy misy koa tavela place d'honneur zaho le mipoerapoera agnilany Yahhoshua zaho Sai le avatra mampakata pisanto pisluky sia
tiezene viana tumputi Banjiji varangara me pasavaka timba mitenu ngen marina Samampala yelu Datinu manje umaronge zakandao Ganepanga basatoru no tivala ke mizaka Tivala kizinge mangambara ngete na vila sansa Rafa ditipuru Luza mahazunge tanta luza Shota malazumi purita iza tuntulu iza Tamati ulumbe tamati Nandika ngefanike manja kiza Luza mahazunge tanta luza Shota malazumi purita iza tuntulu iza Tamati ulumbe tamati Nandika ngefanike manja kiza YAHOSHUAH Lumenang e pasavaka na pinja wamlantini lancha Zipanu te sana ya falasha wa minifan Panduva Jerusalem baba Lavingira na nyanja tamiti taniti Balapting e pasua papanang kinge lalana Na lening e radi shumindai makata mini henu Isay na munonje Luza, mahazunge tanta luza Shota malazumi furuja iza tuntulu iza Tamati, ulumbel tamati Nandika ngefanike manja kiza Luza, mahazunge tanta luza Shota malazumi furuja iza tuntulu iza Tamati, ulumbel tamati Nandika ngefanike manja kiza Malazumi furuja iza tuntulu iza Tamati, ulumbel tamati Shota malazumi furuja iza tuntulu iza Tamati, ulumbel tamati Shota malazumi furuja iza tuntulu iza Tamati, ulumbel tamati Shota malazumi furuja iza tuntulu iza Tamati, ulumbel tamati Nandika ngefanike manja kiza Nandika ngefanike manja kiza Sanau phone nau ri rai rambule tontan Atia misa patam ne ku zambula nau yan Isu
hoe soa ataony olonahy de tsisy vakokolo satria fa ho anatiko ao ny fanahy izay nomeny raiky to trosoatra ny atrany vonao fa tsy emitra izany nanaraka ny YAHOSHUAH laindriamanitra tsy vohiko eto an-tany tsy misy toanao mihitsy raha mbola Andriamanitra ianao lay mahery tsy mba mitity amin'ireo raha tsy fanahy anao ny asanao fononao riraiko raha mbola eto an-tany na dia misaboatra aminaiko zaho mbola anao ihany izy hoe soa ataony olonahy de tsisy vakokolo satria fa ho anatiko ao ny fanahy izay nomeny raiky trosoatra ny atrany fonao fa tsy emitra izany nanaraka ny YAHOSHUAH laindriamanitra tsy vohiko eto an-tany tsy misy toanao mihitsy raha mbola Andriamanitra no lay mahery tsy mba mitsitsy amin'ireo raha tsy fanahy ka ombe hery fonao YAHOSHUAH hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zaho satria fa voasoratra tanitra ao majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsy anao toto mba nanako fatokina zay ndraisako lay kantsara be lay akanjo rongony fotsy madinika robe de marie ka omeo hery fonao YAHOSHUAH hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zaho satria fa voasoratra an-danitra ao majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsy anao toto mba nanako fatokina zay ndraisako lay rantsara be akanjo rongony fotsy madinika robe de marie robe de marie robe de marie akanjo tsara voatra sady tsara tare robe de marie robe de marie akanjo rongony fotsy zay tsy foko fa tsara be robe de marie robe de marie akanjo tsara voatra sady tsara tare robe de marie robe de marie akanjo rongony fotsy zay tsy foko fa tsara be sorana lehibe no mindroa tolotro anao ory raitsy to satria no finitinao teto tany atsinanao be mokondo tsy navelao ny lona amin'ny fahotana fa indro ny diovinao alasa natio rehefa no sasanaka de masinao izao ka fakataka mafy de mafy aminao ary tompo YAHOSHUAH aza velo narombaka tanana ireo olo manenjika efa hitako manjiny lala marina makany an-danitra ianao ray masina sy YAHOSHUAH no nakinako ny fanahy ka fisaorana lehibe no mindroa tolotro anao ory raitsy to satria no finitinao teto tany atsinanao be mokondo tsy navelao ny lona amin'ny fahotana fa indro ny diovinao lasa natio rehefa no sasanaka de masinao izao nafakataka mafy de mafy aminao ary tompo YAHOSHUAH aza velo anao rombaka tanana ireo olo manenjika efa hitako majiny lala marina makany an-danitra ianao ray masina sy YAHOSHUAH no nakinako ny fanahy ka omeo hery fonao YAHOSHUAH hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zaho satria fa voasoratra an-danitra ao majiny ianarako zay no mahatonga iasa mavitsy anao toto mba nanako fatokina zay ndraisako lay kantsara be lay akanjo rongony fotsy madinika robe de marie ka omeo hery fonao YAHOSHUAH hanaovako ny asanao satria mbola velonay na tokoa tsy lavina trano zaho satria
vovosoratra an-danitra majiny ianarako zay no mahatonga iasanavitsenao toto mba hananako fatokina zay ndraiky volaika ny tsara be akanjorongony votsy madinika robe de marie robe de marie robe de marie akanjo tsara fotra za tsara tare robe de marie robe de marie akanjorongony votsy zay tsy foiky fa tsara be robe de marie robe de marie akanjo tsara fotra za tsara tare robe de marie robe de marie akanjorongony votsy zay tsy foiky fa tsara be ery fitiavana fahamasinana lanitra lanitra misy any Elia zany e Antsika rehetra izay resy lahatra ny fampianarana YAHOSHUAH dia ireto ary ny lahara telefônina izay ahafahanao mifandray amin'ny ambassadeur-ny YAHOSHUAH Elia. Numéro WhatsApp plus 261 32 86 663 98 plus 261 32 86 663 98. Telma 034 75 936 00 034 75 936 00. RTL 033 46 852 11 033 46 852 11. Orange 032 79 145 42 032 79 145 42. Te mirary soanao are ho tonga soa ty amin'ny lanitra ny lanitra. Niza no miseu
komiseho hanapotika defa very ka mapalahe tsisy evitra defa very defa very defa very ka mapalahe tsisy evitra defa very defa very defa very ka mapalahelo tsisy evitra izalay mahe Yahoshua ankalazaina iony katy marsa izalay mahe Yahoshua ankalazaina iony katy marsa zay resy latra aza miandriandry tapao ny evitra nizaniza no miseho tea no hitra nizaniza ko miseho hanapotika defa very ka mapalahe tsisy evitra mankanesaty zay resy latra aza miandriandry tapao ny evitra nizaniza no miseho tea no hitra nizaniza ko miseho hanapotika defa very ka mapalahe tsisy evitra fa mahery fa mahery fa mahery lay fampianaranao Yahoshua fa mahery fa mahery fa mahery lay fampianaranao Yahoshua izalay mahery Yahoshua ankalazaina iony katy marsa izalay mahery Yahoshua ankalazaina iony katy marsa fa mahery fa mahery fa mahery lay fampianaranao Yahoshua fa mahery fa mahery fa mahery lay fampianaranao Yahoshua Let's Travel, a program hosted by Sriana today at 7:30 p.m. GMT +3. We're going to travel and explore, discovering lots of things. So, let's travel!
lancha atany an lany sy ny lanitra eo ambony tanatsika diaby ambony tanatsika diaby eo 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 ataotsika maresaka ty katomasy ty androany a tona mbozapeto a rendez-vous YAHOSHUAH
Nambarataminao impirimo falay pamonjy de YAHOSHUAH nefenao tsy taitra mihitsy fanasitrinao avona ny fitiavany. Nambarataminao impirimo falay pamonjy de YAHOSHUAH nefenao tsy taitra mihitsy fanasitrinao avona ny fitiavany. Isoranao any amin'ny elo zao avonavonao izao avirizana mandraky izay miandranao rahaty izay. Isoranao any amin'ny elo zao avonavonao izao avirizana mandraky izay miandranao rahaty izay. Efa enonao impirimo ny fampianarany YAHOSHUAH Turindidi folo erava nefenao tsy mino lalandava ny teniny. Efa enonao impirimo ny fampianarany YAHOSHUAH turindidi folo erava nefenao tsy mino lalandava ny teniny. Isoranao any amin'ny elo zao avonavonao izao avirizana mandraky izay miandranao rahaty izay. Isoranao any amin'ny elo zao avonavonao izao avirizana mandraky izay miandranao rahaty izay. Minao impirimo ny lalànany YAHOSHUAH nefa tsy mampiraika anao fa mbola nolavinao ny didiny. Torina minao impirimo ny lalànany YAHOSHUAH nefa tsy mampiraika anao fa mbola nolavinao ny didiny. Isoranao any amin'ny elo zao avonavonao izao avirizana mandraky izay miandranao rahaty izay. Isoranao any amin'ny elo zao avonavonao izao avirizana mandraky izay miandranao rahaty izay. Isoranao any amin'ny elo zao avonavonao izao avirizana mandraky izay miandranao rahaty. YAHOSHUAH
mafana Tika Sammaneu fanne sampulai sideu Help 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 Tivisi mare que decure back now sotio Hafa YAHOSHUAH Let's Travel, a program hosted by Sriana today at 7:30 p.m. GMT +3. We're going to travel and explore, discovering lots of things. So, let's travel! Rendez-vous Vikanga Ankalaza YAHOSHUAH Ambuita peto Rendez-vous Ambuita peto Rendez-vous Vikanga Ankalaza YAHOSHUAH Laurika Intika yulu tudo Uavem katimarsa Feti be Dat nande mantra Matafa pure Uatinda timaru Nenara ne YAHOSHUAH Nenara na marna Mahafak fauta Ambuita peto Rendez-vous Ambuita peto Rendez-vous Vikanga Ankalaza YAHOSHUAH Ambuita peto Rendez-vous Ambuita peto Rendez-vous Vikanga Ankalaza YAHOSHUAH Hararautwe Pandurai tozatu Hifalia timaru Papa Moons YAHOSHUAH Anjara nawe Rambesu malaki-laki Fafifali ambe Am lante Nauti Ery fitiavany fahamasinana Tsy androko izay ahatongavako any Tena tsy androko mihitsy Efa teo tonga any zaho Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka ny fampianarana YAHOSHUAH izay toriny ambasador YAHOSHUAH Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube.
raha amin'ny teny anglisy YAHOSHUAH TV, raha amin'ny teny frantsay YAHOSHUAH TV français, raha amin'ny teny sinoa YAHOSHUAH TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy YAHOSHUAH TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana YAHOSHUAH amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahva.com. Koa ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. YAHOSHUAH avy amin'Andriamanitra iny tanao ny sainy tsy faritavaveny indray ny anaram-pamonjy elany miandrasana fahatonga izy ankehitriny sady maro safety ny YAHOSHUAH avy amin'Andriamanitra iny tanao ny sainy tsy faritavaveny indray ny anaram-pamonjy Evazinay katumarsha ny YAHOSHUAH Evazinay katseo avelanay Katumarsha fety ny YAHOSHUAH Katumarsha fety ny YAHOSHUAH Fety maresaky ty androany fifaliny fisorona Evazinay katumarsha ny YAHOSHUAH Evazinay katseo avelanay Katumarsha fety ny YAHOSHUAH Katumarsha fety ny YAHOSHUAH Fety maresaky ty androany fifaliny fisorona YAHOSHUAH lay vao iraka avy ny an-danitra amirin-dray am'laony voninahitra ten'Andriamanitra Mpandriamanitra nefa nilaza ny voninahitra tsy mety miafaka ka tonga izy nandrava lay anarana tsisy hatramin'izay ka nandositra mihitsy irony Andriamanitra tsisy tao anaty baiboly ambazandaron'ny YAHOSHUAH lay vao iraka avy ny an-danitra amirin-dray am'laony voninahitra ten'Andriamanitra Mpandriamanitra nefa nilaza ny voninahitra tsy mety miafaka Katunga izy nandrava lay anarana tsisy hatramin'izay ka nandositra mihitsy irony Andriamanitra tsisy tao anaty baiboly Evazinay ny fandresena Ry maheribe maheriny Andriamanitra Rarin'izay ray tsinjaka Rarin'izay ray pitaka Rarin'izay ray tsinjaka Fa marina loatra ny Andriamanitra Evazinay ny fandresena Ry maheribe maheriny Andriamanitra Rarin'izay ray tsinjaka Rarin'izay ray pitaka Rarin'izay ray tsinjaka Fa marina loatra ny Andriamanitra Evazinay ny fandresena Ry maheribe maheriny Andriamanitra Rarin'izay ray tsinjaka Rarin'izay ray pitaka Rarin'izay ray tsinjaka Fa marina loatra ny Andriamanitra Evazinay ny fandresena Ry maheribe maheriny Andriamanitra Rarin'izay ray tsinjaka Rarin'izay ray pitaka Rarin'izay ray tsinjaka Fa marina loatra ny Andriamanitra
Satan, this blast no it don't run it. Arrière quoi non Satan, arrière quoi non Satan, arrière quoi non Satan, this blast no it don't run it. Arrière quoi non Satan, arrière quoi non Satan, arrière quoi non Satan, this blast no it don't run it. Salema fau fau tani upa tani nai namina sananja manitai yani ngaitu buanai matakasikara lainusi popiti katia yenya numitarikasi ni malakasi bolu ambuka tau Etuisai mitera nau YAHOSHUAH fali rafu nahita ni satia elia fali rafu pawetinani anyam lantin lanta fali rafu utunga yewo chatanya YAHOSHUAH rendez-vous c'est Jerusalema fau fau tani upa tani nai namina sananja manitai yani ngaitu buanai matakasikara lainusi popiti katia elia numitarikasi ni malakasi bolu ambuka tau Etuisai mitera nau YAHOSHUAH fali rafu nahita ni satia elia fali rafu pawetinani anyam lantin lanta fali rafu utunga yewo chatanya YAHOSHUAH rendez-vous c'est
Ery, fitiavana, fahamasinana, lay radio tsy manam-paharo, tsy manam-paharo, tsy manam-paharo. YAHVAH, YAHOSHUAH TV, hery, fitiavana, fahamasinana. Naiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka ny fampianarana YAHOSHUAH izay toriny ambasadorina YAHOSHUAH izay adia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube. Raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV, raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français, raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese, ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy. Efa misy ihany koa ny fampianarana YAHOSHUAH amin'ny teny japonais sy indiana. Raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese. Raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India. Azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahva.com. Koarao ny fampianarana YAHOSHUAH izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra. Let's travel! A program hosted by Sriana today at 7:30 p.m. GMT +3. We're going to travel and explore, discovering lots of things. So, let's travel! Lift up my voice for YAHOSHUAH, the mighty God. I want to see your face, YAHOSHUAH, till this moment. I want to lift up my voice. Your love is never passing away in my heart.
Yahshua, say me one word, so I will beg all of your life, and I will do more than I can do. I love you, Yahshua. YAHOSHUAH rekena azona pahamboje agnara tena tsara sy azona ovay anarany YAHOSHUAH azona famela petipeka marsa isorona miara mitsinjaka anarany YAHOSHUAH azona famela petipeka marsa pisorona miara mitsinjaka. Bakam lanch, jabe tata, babakam dayan, lay hatiyaray petiyaray paliyara kamna, kam salasa, pombetya ja eya, ano batisya no, direktam lanch, ha ingukure, mabianga hangano, sahay mabita batisya pyaro peti nara mipa, sachiya jahay, pombetya kom lanch, om lanch. Petitui mafana, ambassador mitarida, Kati marsa waviti uwe, Kati marsa waviti uwe, Nare uchavi sairu tabe, Nare uchavi sairu tabe, Peti bakam lunch, Peti bakam lunch, Peti bakam lunch. Bakam lunch, eti bakam lunch, YAHOSHUAH rumapipa, pisurna miaram tsinjake, pisurna miaram tsinjake, YAHOSHUAH, peti be katmarsa, avy am tsoson famonjeny, YAHOSHUAH ruaken. YAHOSHUAH mi organize, ngaran YAHOSHUAH arenge hinay, satria nahazoanay fiainana mandrakizay, isorona zao lahay, miarany fety miarany faly mitanjo tsy misy fiafarany izahay, nanahazany YAHOSHUAH, miarany fety miarany faly mitanjo tsy misy fiafarany izahay, nanahazany YAHOSHUAH, kompetrako am lunch, om lunch, 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 Jaja Elia, Staji Sakstara, Insurset Miliar Ambassador YAHOSHUAH, Istiru Pitarida, Sati Panana, Anay, Am YAHOSHUAH, Atagura Nishana, YAHOSHUAH Pantaka, Sikatimishi Miala, Petitui Mafana, Ambassador Pitarida, Kati Marsa Waviti Uwe, Kati Marsa Waviti Uwe, Nare Uchavi Sairu Tabe, Nare Uchavi Sairu Tabe, Peti Bakam lunch,
comme lunch, petit pas comme lunch, pas comme lunch, petit pas comme lunch, pas comme lunch, petit pas comme lunch, YAHOSHUAH ma pipa pisurna miaram tsinjake, pisurna miaram tsinjake, YAHOSHUAH petit be katmasa, avy amy tsosony famonjeny YAHOSHUAH roake pisorona miara mitsinjake, pisorona miara mitsinjake YAHOSHUAH fety be katmarsa, avy amy tsosony famonjeny YAHOSHUAH roake. Beka tumarsa makalazana ny anarany YAHOSHUAH io tonga vayaby aneny zay tsy tonga amin'io tsy misy fety mandilaky zao ke atyany hafa avao ty amin'ny YAHOSHUAH fety samboaromboare miavia burlahe fety ny afafahotana io. Let's travel! A program hosted by Sriana today at 7:30 p.m. GMT +3. We're going to travel and explore, discovering lots of things. So, let's travel! Lalana ny fiainana lalovana ity tsapako isanandro fa misarotra andy ro de volatrany no natonga izany manakana ny lalako manompo any YAHOSHUAH miezaka foana manao zay sitraka izay sitraka zako efa zatra ny miaraka aminao fa tsy makivy zany na ampitomany fanaretako zay fiainako eto an-tany na izay tany alehako atao ka tsy haiko foana niady zay nalovako tsy tokony akalony na mandera-tsainy ka mampitarainy fa iaretako anao zay hosedraiko ka hatramizao de YAHOSHUAH ny tiako tsika tsy fandao mandraky izay ny faniriko fa ijorotrany zao manantena ihany fa anjarako eo ny lanitry ny laniky sedaina tsy vitany eritsaina tsy hoe ny velomako amy fiainako eto an-tany raha mbola fahoriana no ny amy sivisina mazaka aonao mandrapafaty fa le tena ady zay tsy vitany sandy eo fa korotana foana ny iainana zany fakapanay tsisy iainana ianao rery no tavandraiko ety antenaiko fa mitantanany edy zako ijoro foana fa misy ana YAHOSHUAH ombaraiso vonina ny hoanao na fokony ianao raha zao vita masao YAHOSHUAH ombaraiso tsisy asoloko anao na fokony ianao raha zao vita masao
aiza tany arehako ataoko atsaiko foana miady izay lalovako tsy tokony ankalony na mandreratsainy sy mampitarainy fa iaretako anao zay hosedraiko ka hatramizao de Yahhoshua ntiky tsika tsy fantao mandraiky izay ny faniriko fa zaho ijoratrany zao manantena ihany panjarako lantry ny lanty panjarako lantry ny lanty iaraka amin'ny Yahhoshua panjarako lantry ny lanty zaho androso foany zaho hiady foany panjarako ny hoana aminao Yahhoshua-ko ery fitiavana fahamasinana fidirana any amin'ny lanitra ny lanitra izany e naizanaiza misy anao na amin'ny fotoana manahoana dia azonao atao ny manaraka amin'ny fampianarana Yahhoshua izay toriny ambasador Yahhoshua Ziadia Elia amin'ny alalan'ny chaîne YouTube raha amin'ny teny anglisy YAHVAH YAHOSHUAH TV raha amin'ny teny frantsay YAHVAH YAHOSHUAH TV français raha amin'ny teny sinoa YAHVAH YAHOSHUAH TV Chinese ary raha amin'ny teny malagasy YAHVAH YAHOSHUAH TV malagasy efa misy ihany koa ny fampianarana Yahhoshua amin'ny teny japonais sy indiana raha ho an'ny teny japonais dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV Japanese raha ho an'ny teny indiana kosa dia afaka arahanao ao amin'ny chaîne YouTube YAHVAH YAHOSHUAH TV India azonao atao ihany koa ny manaraka mivantana amin'ny site internet www.rtvyahoshua.com na ihany koa www.ya-yahva.com koarao ary ny fampianarana Yahhoshua izay mahatonga anao ho tsy mpanota intsony sy mitondra anao ho any amin'ny lanitra ny lanitra Yahhoshua
Palesanaste mistiano Tacharupi pateso Yeo sahara ikiafao Zuna famtena Zuna famtena Nainara nyahosa Tisuna ufaida Nainuna karasano Nainuna pefiano Palesanaste mistiano Tacharupi pateso Yeo sahara ikiafao Zuna famtena Zuna famtena YAHOSHUAH, semble se doit ambassadeur YAHOSHUAH, Boïdaka, Nia Medina, dans tout dans les arabes YAHOSHUAH, Sama kante manteya YAHOSHUAH, Tena nara marneya Kadimasa, Beti beya YAHOSHUAH Kadimasa, Beti beya YAHOSHUAH, Sama kante manteya YAHOSHUAH, Tena nara marneya Akala sana, Rati fuwa tendiwe Elija, Amin muni naineya YAHOSHUAH YAHOSHUAH, Tena nara marneya Kadimasa, Beti beya YAHOSHUAH Kadimasa, Beti beya YAHOSHUAH, Sana kante manteya YAHOSHUAH, Tena nara marneya Akala sana, Rati fuwa tendiwe Elija, Amin muni naineya YAHOSHUAH Tonga que bonita, ambassador YAHOSHUAH, Zepia, Elia. E me atune fana isi vernam tada YAHVAH, YAHOSHUAH. Tonga que bonita, ambassador YAHOSHUAH, Zepia, Elia. E me atune fana isi vernam tada YAHVAH, YAHOSHUAH. Tonga ambassador YAHOSHUAH, Zepia, Elia. Me atune fana isi vernam tada YAHVAH, YAHOSHUAH. Zefana kurata mpena mandrakze Timens tonga nyanyi Amdada YAHVAH, YAHOSHUAH. Malak-lake no sota vele Fawani amlancha-lancha tu Totano rosa Ambassador YAHOSHUAH, Zepia, Elia. Ifana butanuro Ifana hinai Ifernam dada YAHVAH, YAHOSHUAH. Ambassador YAHOSHUAH, Zepia, Elia. Ifana butanuro Ifana hinai Ifernam dada YAHVAH, YAHOSHUAH. Ambassador YAHOSHUAH, Zepia, Elia. Rasteu ano Si vovut ni fanane Ni sota beta ke Letu izai Unkel YAHOSHUAH Hama
fantatro fa mitondra famonjeny anao Yahhoshua ny nafatesanao misy fiadananao raha nalatsakao Yahhoshua ohatrao tontolo izao nitondra fanekena vavao azy anao fantatro fa mitondra famonjeny anao Yahhoshua ny nafatesanao misy fiadananao raha nalatsakao Yahhoshua ohatrao tontolo izao nitondra fanekena vavao azy anao Yahhoshua mamiko ianao ny fiainako atokako anao safidiko ny fiainam-baovao vonjeonao izao tontolo izao sambatrany olo matoky anao andria manitro iara-miasa mampandroso ny fanjakanao tsy misaina fa tsy nitsitrapon'Andriamanitra vaovavolombelona ao andanitra sambatrany olo matoky anao Andriamanitro iara-miasa mampandroso ny fanjakanao tsy misaina fa tsy nitsitrapon'Andriamanitra vaovavolombelona ao andanitra Yahhoshua mamiko ianao ny fiainako atokako anao safidiko ny fiainam-baovao vonjeonao izao tontolo izao ery fitiavany fahamasinana tsy androko izay atao Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny Let's Travel andray amin'ity androany ity eto amin'ny RTV HFF radio télévision ery fitiavana fahamasinana. Ny Let's Travel atsika indray zany amin'ity androany ity dia aty amin'ny faritra New York. De hitatsika amin'ny sary eny amin'izay hoe ohatrany ahoana indray tamin'ny fotoana nandalovanay somary vaninandro ny mangatsika ihany aloha fa arao ary
Ny toerana ny vantananay voalohany moa zany zao a dia ty amin'ny faritra antsoina hoe Queen, tanàna anankiray izay tena lehibe mihitsy ilay tanàna, fa hitantsika amin'izao moa somary tsy dia ahitana olona firy satria tena mangatsika be mihitsy ny anjareo ny ririnina tsy mitovy amin'ny any amintsika, fa na ny tanana raha vao tsy misy gant tena sahirana be mihitsy satria tena mangatsika be tsy misy ohatran'izany. Dia ohatrohatr'izao zany ny tanàna aty Queen, ny firafitry ny trano ohatr'izao ihany koa ny reny misy marketa ohatr'izao araky ny hitantsika amin'ny sary reny moa zany, fa ary finaritra indray ary fa tsika mandeha foana. Teto indray zay somary nandeha tongotra kely, mandeha tongotra zay malaitsy travel anazy sady mba ahafahanareo mijery, fa ny tsy ampy kely fotsiny zao tsy hainareo re ohatriny ahoana le atsika le izy, fa ny maso aloha zao mitovy ny zavatra raha mahita, fa ny mangatsika ny tsy mitovy fa tena mangatsika faran'izay mangatsika raha ohatra moa zany hoe zatra toe-tany amin'ny faritra afrikana any Madagasikara dia tsy mazaka, fa ho an'zareo indray tsy mazaka ny hafananany amin'ireny faritra ireny, fa ny aty mantsy efa zatra dia ohatrany hoe tsy maninona ihany, fa raha ho atsika zany dia tsy mazaka an'ilay izy, dia mangatsika be mihitsy dia tsy dia misy mivoaka mandehandeha, fa izay ihany ny mandehandeha satria sady manao asan'Andriamanitra no mampijery anareo tanàna. YAHVAH daholo mangatsika be aty, tena mangatsika be. Enjana be ny atsika. Ravy be dia. Nafinaritra kely le paozinay roa teo miaraka amin'le chapeau rosianina kely. Ie, ohatran'ireny moa zany ny anaovana rehefa tena tsy zaka le atsika dia zao indray tsika mandeha indray tsika dia mijery indray nareo hoe ohatrany ahoana, mbola mariako aloha fa mbola eto Queen foana, dia efa ampihomaniko ianao fa somary lavalava ny Let's Travel tsika androany dia arao foana ary dia ohatr'izao indray zany rehefa nandeha efa tsy anaty fiara indray zao zay no maka sary satria tsy zaka tsony kosa le eny an-dalana le mangatsika, dia asehoako anao indray. Dia hitantsika amin'izao moa zany ny firafitry ny trano aty ohatrany hoe manana endrika cité le izy, fa mitovitovy forme daholo moa zany ny design-nany, izay ngamba ny malazalaza azy kokoa. Itony moa le tamin'ny fotoana valinandro ny Amerikana nahazo ohatrany hoe fahafahana zany mividy trano, dia avy eo le mamerina izay nitondra crise économique teto Amerika tamin'izany fotoana izany le olana trano, dia ohatrohatr'izao ny firafitry le trano nisy tamin'izany fotoana izany izay misy hatramin'izao reny zany jerentsika ohatrany hoe trano kely fa ngezany ao anatiny dia ny mampiavaka ny rafitra trano Amerikana ihany koa
Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny Let's Travel indray amin'ity androany ity eto amin'ny RTV HFF radio télévision hery fitiavana famasinana. Ny Let's Travel atsika indray zany amin'ity androany ity dia ty amin'ny faritra New York. De hitantsika amin'ny sary eny amin'izay hoe ohatrany ahoana indray tamin'ny fotoana nandalovanay somary vaninandro ny mangatsika ihany aloha fa arao ary. Ny toerana nivantananay voalohany moa zany zao de ty amin'ny faritra antsoina hoe Queen, tanàna anankiray izay tena lehibe mihitsy ilay tanàna fa hitantsika amin'izao moa somary tsy dia ahitana olona firy satria tena mangatsika be mihitsy ny anjaro ny ririnina tsy mitovy amin'ny any amintsika fa na ny tanana raha vao tsy misy gant tena sahirana be mihitsy satria tena mangatsika be tsy misy ohatran'izany. De ohatrohatr'izao zany ny tanàna aty Queen ny firafitry ny trano ohatr'izao ihany koa ny reny misy marketa ohatr'izao araky ny hitantsika amin'ny sary reny moa zany fa arao finaritra indray ary fa tsika mandeha foana. Teto indray zay atsika zany de tsy mahazaka an'le izy de mangatsika be mihitsy de tsy de misy mivoaka mandehandeha fa zay ihany mandehandeha satria sady manao asan'Andriamanitra no mampijery anareo tanàna. Tay YAHOSHUAH daholo mangatsika be aty tena mangatsika be. Enjana be ny atsika. Grave be. Nafinaritra kely le pozinay roa teo miaraka amin'le chapeau rosianina kely. Ie, ohatran'ireny moa zany ny anaovana rehefa tena tsy zaka le atsika de zao indray tsika mandeha indray tsika de mijery indray nareo hoe ohatrany ahoana, mbola mariako aloha fa mbola eto Queen foana de efa mpihomaniko ianao fa somary lavalava ny Let's Travel tsika androany de arao foana ary de ohatr'izao indray zany rehefa nandeha efa tsy anaty fiara indray zao zay no makasary satria tsy zaka tsony kosa le ny andalana le mangatsika de asehoako anao indray. De hitantsika amin'izao moa zany ny firafitry ny trano aty ohatrany hoe manana endrika sy tele izy fa mitovy forme daholo moa zany ny design zay ngamba ny malazalaza azy kokoa. Itony moa le tamin'ny fotoana vaninandro ny Amerikana nahazo ohatrany hoe fahafahana zany mividy trano de avy eo le mamerina izay nitondra crise économique teto Amerika tamin'izany fotoana izany le olana trano de ohatrohatr'izao ny firafitry le trano nisy tamin'izany fotoana izany izay misy hatramin'izao reny zany jerentsika ohatrany hoe trano kely fangezany ao anatiny de ny mampiavaka ny rafitra trano Amerikana ihany koa zareo inona re zany mora azahoanareo anazy ohatrany hoe sous-sol ohatrany hoe la cave
azo ipetrahana any ambany any. Ao ambanin'io trano io zany dia mbola misy ataoko amin'ilay tena mora raisiny rehetrarehetra, misy inona moa zany, mbola misy efitra mbola azo onenana tsara, misy rivotra, misy varavarakely ohatran'izay ny fomba fanaovan'ny zareo trano. Raha mijery zany tsika ety ivelany dia ohatrany hoe kely ilay trano fa ao anatiny any ambany any mbola mitohy izany. Ohatran'izay dia arao indray ary aloha ny sary. Nahazo fanomezana, nahazo kado, miavaka fa YAHOSHUAH ny nanokado. Sitaku zalala kaleta mireni, nanao zay nety tsy ny rara. Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny Let's Travel indray amin'ity androany ity eto amin'ny RTV HFF radio télévision hery fitiavana famasinana. Ny Let's Travel antsika indray zany amin'ity androany ity dia aty amin'ny faritra New York. Dia hitantsika amin'ny sary eny amin'izay hoe ohatrany ahoana indray tamin'ny fotoana nandalovanay, somary vaninandro ny mangatsiaka ihany aloha fa arao ary. Ny toerana nivantananay voalohany
Faly miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny Let's Travel indray amin'ity androany ity eto amin'ny RTV HFF radio télévision hery fitiavana famasinana. Ny Let's Travel atsika indray zany amin'ity androany ity dia aty amin'ny faritra New York. De hitatsika amin'ny sary eny amin'izay hoe ohatrany ahoana indray tamin'ny fotoana nandalovanay somary vaninandro ny mangatsika ihany aloha fa arao ary. Ny toerana nivantananay voalohany moa zany zao de ty amin'ny faritra antsoina hoe Queen, tanàna anankiray izay tena lehibe mihitsy le tanàna fa hitatsika amin'izao moa somary tsy dia ahitana olona firy satria tena mangatsika be mihitsy le ny anjaro ny ririny tsy mitovy amin'ny any amintsika fa na ny tanana raha vao tsy misy gant tena sahirana be mihitsy satria tena mangatsika be tsy misy ohatran'izany. De ohatrohatr'izao zany ny tanàna aty Queen ny firafitry ny trano ohatr'izao ihany koa ny reny misy marketa ohatr'izao araky ny hitatsika amin'ny sary reny moa zany fa arao finaritra indray ary fa tsika mandeha foana. Teto indray zay somary nandeha tongotra kely, mandeha tongotra zay Let's Travel anazy sady mba ahafahanareo mijery fa ny tsy ampy kely fotsiny zao tsy hainareo re ohatrany ahoana le atsika le izy fa ny maso aloha zao mitovy ny zavatra raha mahita fa ny mangatsika ny tsy mitovy fa tena mangatsika faran'izay mangatsika raha ohatra moa zany hoe zatra toe-tany amin'ny faritra afrikana any Madagasikara de tsy mazaka fa ho an'zareo indray tsy mazaka ny hafananany amin'ireny faritra reny fa ny aty mantsy efa zatra de ohatrany hoe tsy maninona ihany fa raha ho atsika zany de tsy mazaka an'le izy de mangatsika be mihitsy de tsy de misy mivoaka mandehandeha fa zay ihany ny mandehandeha satria sady manao asan'Andriamanitra no mampijery anareo tanàna. Tay YAHVAH daholy mangatsika be aty, tena mangatsika be. Enjana be ny atsika. Grave be de. Nafinaritra kely le pozinay roa teo miaraka amin'le chapeau rosianina kely. Ie, ohatran'ireny moa zany anaovana rehefa tena tsy zaka le atsika de zao indray tsika mandeha indray tsika de mijery indray nareo hoe ohatrany ahoana, mbola mariako aloha fa mbola eto Queen foana de efa mpihomaniko ianao fa somary lavalava ny Let's Travel tsika androany de arao foana ary de ohatr'izao indray zany rehefa nandeha efa ty anaty fiara indray zao zay no maka sary satria tsy zaka tsony kosa le eny an-dalana le mangatsika de asehoako anao indray. De hitatsika amin'izao moa zany
ny firafitry ny trano aty ohatrany hoe manana endrika sy tele izy fa mitovitovy forme daholo moa zany ny design-ny zay ngamba ny malazalaza azy kokoa. Itony moa le tamin'ny fotoana valinandro ny amerikana nahazo ohatrany hoe fahafahana zany mividy trano de avy eo le mamerina izay nitondra crise économique teto Amerika tamin'izany fotoana izany le olana trano de ohatrohatr'izao ny firafitry le trano nisy tamin'izany fotoana izany izay misy hatramin'izao reny zany jerentsika ohatrany hoe trano kely afangezana ao anatiny de ny mampiavaka ny rafitra trano amerikana ihany koa zareo inona re zany mora azahoanareo anazy ohatrany hoe sous-sol ohatrany hoe lakave azo ipetrahana any ambany any ao ambanin'io trano io zany de mbola misy ataoko amin'le tena mora raisiny rehetrarehetra misy inona moa zany mbola misy efitra mbola azo onenana tsara misy rivotra misy varavarakely ohatran'izay ny fomba fanaovan'ny zareo trano raha mijery zany tsika ety ivelany de ohatrany hoe kely le trano fa ao anatiny any ambany any mbola mitohy izany ohatran'izay de aroandray ary aloha ny sary nahazo fanomezana nahazo kado Niyavaka fa YAHOSHUAH ni nanukado Sitakuza lala kaleta mireni Nanozai netitini rara Nandani kufutoni jewu Karaza pautana beti votanisa Tampuka Tong nisiasa Fana nanatunai Nanatunai Kanilasa Izi faizi nufa marinana de ohatran'izao indray ny fisampatsampana ny lalana satria moa zany efa firenena mandroso New York zany Amerika raha antsika mahafantatra de valapatra be ny anazy ny lalana misy any ambony any misy aty ambany aty misy ndray mbola mizara be dia be ohatran'izao mariana ihany koa fa ny resaka teknôlôjia efa tena mandroso be aty zao tsy misy amin'le hoe anakana taxi ery na ery fa efa mandeha en ligne daholo ny commandinao zany hoe efa ao anaty telefonanao ianao no manafatra de tonga eo aminao ny taxi de mitondra naiza zany toerana misy anao de 3 minutes maximum de tonga eo aminao de mitondra anao any amin'izay destination tadiavinao de ny paiement moa zany mazava ho azy en ligne zany hoe mandroso firenena mandroso tokoa aloha izy zany raha ranomaso mijery sy ny zava-misy de anisany ihany koa zay mahatonga ny amerikanina mirehare hoe izy zany mbola tena lohalarana eto ambonin'ny tany nefa moa zany haitsika ihany ny fampianarana zay netiny ambassadeur ny YAHOSHUAH Ziadia Elia fa tsy maintsy ny rosianina foana no mitarika eto ambonin'ity tany ity tsetratsetra tsy ary tsiny fa arao foana indray ary aloha hoe ohatry ny ahoana zany aty New York zany fa ianao kosa inana mitady isan'andro tsy mitsahatra ivavao tiangina amin'ny YAHOSHUAH ny fiainanao hanaratsy anao ny ankamaronyo aza mety horerake aza rarahina kosa vavan'olo aza mora
aty koa moa zany tsy misy hoe polisy andeha hanakatsakana anao iraka ny lalana ho andresaka circulation fa efa mandeha amin'ny caméra daholo ny contrôle rehetrarehetra na ny resaka vitesse ny fiara ary misy faritra hoe eto tsy mahazo mihoatra ny 75 km eto tsy mahazo mihoatra ny 100 km dia efa mandeha automatique moa zany amin'ny mpamily fa tsy azo atao rehefa hoe tsy azo atao dia tsy azo atao aty tsisy hoe ndeha hangalatra kely anao an'ilay izy satria hitan'ny caméra ianao dia avy hatrany dia efa misy tompon'andraikitra zany manenjika anao dia voasakana ho azy ianao raha vao mandika lalàna zany. Zay zany aty efa manomboka misy zany le fandriampahalemana sandoka kely araka le voalazan'ny fampianarana moa zany. Ohatran'izay le queen aminy fa mbola iverimberenantsika eo ihany moa zany ny sary fa ito aloha tsy dia hoe fanaraka amin'ny lahatra be le sary fa dingadinganiko. Zao indray nareo dia hoentiko aty amin'ny toerana anankiray izay ahafantarana hoe tena taty New York nareo dia ny ville-ny Manhattan. Zay zany ny toerana anankiray mampiavaka ny Amerika, mampiavaka ny New York indrindra rehefa hoe nahita an'izany hoe ville-ny Manhattan zany ianao dia taty zany ianao dia efa taty ianao aloha zany dia mety ho gaga nareo hoe inona mampiavaka azy fa jereo ny sary dia tonga dia hainareo azy amin'ireny hitantsika amin'ny lalana hitantsika ihany fa mbola ety an-dalana hiditra ao mihitsy tsika izao dia manara finaritra ary. Avy hatrany angamba dia tazatazantsika ihany hoe aizany trano be anisany anankiray tena mampiavaka ny faritry ny New York indrindra aty amin'ny Manhattan dia ny fananan'izy ireo an'ireto atao hoe gratte-ciel be dia be maro be saika ohatran'izao zany ny rafitry ny trano aty tena efa bâtiment be avo be mihitsy misy tonga hatrany amin'ny 200 étages tena mihoatra maro maro fa raha hoe dia mba mitantaranareo hoe efa mba tany Manhattan rehefa nanaraka ny Let's Travel teto amin'ny RTV HFF dia asehoko anareo ihany ary. Ny faritra ny Queen sy Manhattan moa tsy dia hoe mifanalavitra be manao ahoana fa ohatrany hoe Ivato sy Analakely dia zao tsika tafiditra anatina tunnel lava be mihitsy ity zany midika hoe hiditra ny Manhattan ianao rehefa hiditra ny Manhattan mantsy dia miditra nyity tunnel lava be ity asehoko anareo hoe ohatran'izao ny tunnel ity zay le Let's Travel aminy mahita an'izay rehetrarehetra misy anisany hoe mba hoe ny voyage koa zany dia ohatr'izao nazy aloha rakitra jiro mazava tsara fa tsy ohatran'le maizina be sy le maloto fa madio tsara. Zay koa anisany mampiavaka ny Amerika zay tsy ahitanao fakofako zany eny an-dalana fa sarotiny zareo amin'ny fahadiovana indrindra ho amin'ny fahasalamana dia ohatran'izao mihodinkodina be le tunnel fa tsy misy parti hoe ry tapaka jiro fa mazava tsara daholo dia ohatr'izao akafizy ohatrany hoe mba ao anatin'ilay tunnel zany ianao dia ilay manao hoe mbola tsy mivoaka ihany.
Vonina hits dada YAHVAH Tiumena ni afa intsune Rosani solo kyan YAHOSHUAH De fanamariana kely aza matahotra nareo le nahazo loka tamin'ny Let's Travel fa tsy adiniko iny tsy adiniko iny atsika ary mety mbola hiaraka anao Let's Travel andendeha kely tafiditra somatsara tonga eto amin'ny faritra le ty amin'iny moa manatantsika zay misy faritra tena hoe mampiavaka azy de ty amin'ny antsoina hoe Times Square ety zany ty toerana ity antsoina hoe Times Square hitatsika amizao avo de avo ny trano sady mifanetinety nefa ny anina moa ahitantsika reny efa presque le rindrina zany efa le ohatran'ny hoe panneau publicitaire reny fa ny azy zany efa mirindrina daholo le izy de mandeha vidéo tsara mihitsiny rakotra ohatran'izao mampatahotra ihany le sary raha tena mpanaraka ny fampianarany YAHOSHUAH ianao satria live voatsaina amin'izay zany hoe ohatran'izao ny zavatra izy de monsieur eo zany goga de eo koa zany izy mahita anao le miteny hoe miankofa amiko misarotsarotra ihany ny sary raha ohatran'izao nefa ny fanamarinana ny fampianarany YAHOSHUAH zay koa moa zany tena mahatonga an'ity Let's Travel ty alefa mba ho hitantsika hoe efa tanteraka ny teny raha hoan'ny aty ampitan-dranomasina tsy midika izany hoe ary any Madagasikara efa tanteraka izy fa mbola tsy hitanao masony ao fa ho hitanao maso tsy ho ela satria alolo andeha kosa le batisy ie tsetratsetra tsy aritra moa iny fa zao ny Times Square aty manatany tena tonga aty nareo tonga aty a New York nahita an'izany hoe Times Square nahita an'izany hoe Manhattan ahoana ny hafaliana mahafinaritra be nentina tiana nareo aloha hijery de sady tomina foana koa nefa ny hoe allo tonga de hoentina any amin'ny lanitra ny tsara indrindra akafizo ary aty amin'ny New York City aty États-Unis moa zany zao no misy anay aty inona moa ny anaran'ity aty Times Square nisany hoe centre aty a New York le izy de ahitana zavatra ohatra amin'izao zany ville tena be de tsaiko tsara be mahafinaritra be miezaka ihany mampiseho le izy reny arinako reny mahafinaritra be aty a New York City aty amin'ny centre Times Square aty a Manhattan zay moa zany zao ny toerana misy anay io de trop be le gratte-ciel aty fa ezako aseho tsikelikely angambany ka le anaty tomobile sarotra be nangalako sary eto amin'ny ty Times Square ty moa zany ny toerana hoe tena fandehanan'ny vahiny rehefa tonga aty fangalanjareo sary eto ihany koa misy manao clip sy ny sisa satria tamin'izao hoe hafa zany le tanàna tena rakotra sary fa averiko foana hoe raha mijery maso ianao de mahita fahafinaretana hoe mahafinaritra fa raha tena mpanaraka ny fampianarany YAHOSHUAH de mivarahotsana ianao mahita amin'izao hoe tena zao ve ny zava-misy de zao daholo anefa le faminaniana zay efa nivoaka tamy 2003 de tanteraka izy ty tena tonga ny farany fa pengopengotra kely majinika moa zany mandeha ihany fa pengotra tonga sainanao
hitantsika amin'izao fa tena mahafinaritra be le toerana. Raha ny ora zao amin'izao ohatrany hoe jerentsika ohatrany somary efa maizimaizina zao dia mbola vao amin'ny 4 ora hariva io fotoana io, fa saingy hoe amin'ilay hoe mangatsiaka loatra ririna aty amin'izareo dia somary malaky maizina moa zany, indray moa zany itovizan'ny firenena rehetrarehetra iny hoe malaky maizina rehefa tonga ny ririnina. Ohatr' izao le tanàna e, ohatr' izao reto a. Dia ndao amin'izay ary tsika handehandeha hijery ny ville misy ny Times Square, tsy eto amin'ity toerana ity fotsiny moa zany fa manatanina mihitsiny hojerentsika daholo. Marihana moa zany fa aty misy quartier hoe any milliardaire, millionnaire amin'ny antonony dia ity toerana izay hotetezintsika ity zao toerana misy an'ireny hoe olona milliardaire aty faritra ny Amerika moa zany, aty New York City. Ohatr'izao le New York City ohatr'izao ary anisan'ny reharehan'ny Amerikanina mihitsiny ny fananany an'ity immeuble be dia be mihitsiny izay tena avo ty amin'ny faritry ny Manhattan. Dia androso amin'izay tsika hijery, mandroso indray tsika izao. Azoazontsika onina amin'izao angamba ny degré an'ilay atsika satria andro amin'ny 4 hariva nefa mirehatra daholo ny jiro rehetrarehetra aty amin'ilay faritra satria efa maizina. Dia izao hitantsika amin'ny sary izao todika ankavia ankavanana ny aloha ny arina dia mitovy daholo ny ahavon'ny trano, ny hatsarany, ny paoziny. Tsika izao avery alavitra be tery teo fa efa mandroso fa mbola andeha androso foana moa zany tsika ahafahanareo mahita tsara mihitsy hoe ohatrany ahoana ny aty. Dia tsika moa zany mandroso foana dia ohatran'izao indray no toerana hita, ohatrany hoe miova kely le endrikany fa eo ihany eo amin'ny tanàna io ihany le antsoina hoe Manhattan aty New York Amerika aty ihany moa zany tsika io. Fa mandroso moa zany za moa zany zao ety ambony bus io maka io dia mandeha le bus dia arakarak'izay ny sary fa inoko fa afa-po ianao mpanaraka ny Let's Travel ny tokantrano any efa mba manao izay ho afaka kosa mifangalana an'ilay sary mba ahatonga an'ilay hoe hitovy mihitsy ny zavatra nankafizina, mitovy ny zavatra hita dia tena niaraka ny voyage tsika. Tsy haiko tafita ve ny afatra hoe tiako tenena moa zany hoe tafita ve le fampitana an'ilay hoe mba mahazo fiantsika mpanaraka mety efa tafita kosa angamba izay fa toezantsika indray ny diantsika. Hitantsika amin'izao nandroso ihany tsika fa nefany mbola tsisy hoe trano ivaiva na ohatr'izany hita. Reny trano teo aloha reny moa zany le hitantsika somary ohatrany cité ivaiva reny zao tany amin'ny faritra Queen reny, fa ity tsika izao efa aty Manhattan efa lavitra ihany izay nandrosotsika izay fa ohatr'izao foana ny tanàna, ohatr'izao ihany ny hatsarany sy ny hakantony. Dia mba raiso an-tsaina kely anie hoe ety antany ary zany
ahitana hoe zavatra heverina fa mahafinaritra sy mampanao hoe dia manahoana moa zany any amin'ny lanitry ny lanitra zany ozy izy nareo badin'io kely ihany tsipitsipeny foana ho any teny fa na dia fandarana let's travel ara ilay fandarana dia tsy afaka misaraka amin'ny fampianarany YAHOSHUAH satria tele any YAHOSHUAH ny arahanao. Dia anisany fanamariana raha ihany koa moa zany eto amin'ity toerana ity amin'ity ville anankiray ity zany dia tsy misy an'izany hoe dia apiditra connexion na hoe ahoana fa gratuit ny wifi gratuit zany ny connexion avy hatrany dia tsy misy hoe koa hoe miandry anao anokatra wifi vao velona ny wifi amin'ny telefônina anao fa velona automatika le wifi amin'ny telefônina anao satria ahafahana micontrôle anao. Zany zao mbola atao anatin'ny fampianarana YAHOSHUAH avokoa no nandrenesantsika an'izany tamin'ilay radio vombo tafy taloha tamin'ilay hoe miteniteny foana io rangahy io nefa moa zany zao le teniteny foana tanteraka ihany izy ankehitriny fa kafizy ihany ny tanàna na izany ara fa ny fampianarana veriko eny ihany satria misy ifandraisany be dia be amin'ny fahatanterahany teny le izy dia hitantsika amin'izao ny firafitry ny jiro mahafinaritra be. Fa tsy alova hoe asiana ambiance kely ihany eto am-panarahana ny let's travel ary aloha le ambiance atsika hoe ewa dia tadidio foana le afatra hoe ninina amin'izao dia tsy misy atahorantsika fa tsisy tsy vitatsika rehefa matoka ny YAHOSHUAH tsika dia kokoa be daholo anareo mpanaraka ny let's travel dia mamaly kokoa nareo any atokantrano any atao hoe kokoa be sy riana fa hitako sy henoko foana le izy eny azy dia tohizatsika ihany diatsika. Zany sainan'ny Amerika tia kosa angamba mba resy lahatra amin'izay ny mpanaraka hoe tena tia Amerika tia let's travel tia za ve dia ndeha hanamboatra saina amerikana antokantoka eny amin'ireny trano ireny sary réel io arahanao io dia zao mbola mitohy ihany tsy miova mihitsy ny hatsaran'ny trano sy ny paoziny sy ny avony kanefa le toerana aloha ngeza dia ngeza fanamariana dia zay lalan'ilay busika any no afaka nalaiko sary sy nizaraiko aminareo fa ny tsy azoko sary mbola maro be mihitsy kanefa ny azy azoko sary dia zay nandianako dia mitovy zany nandianatsika dia mitovy ny hitatsika. Dia nindry kely ihany koa sy mampime aty amin'ny faritra Amerika aty moa zany dia tsy mety aty aloha ny telefôna koatra ny ina moa iPhone sy Samsung dia Pixel reo ihany zany no telefôna ekeny puce aty. Reny mavomavo reny indray reny antsoina hoe allo taxi allo zany ny fiantsonany reny rehefa aty Amerika nareo rehefa tonga aty nareo rehefa andeha amin'ny avion any hely
dia fa ireny zany reny mba taxi afaka sakanina saingy juste eo amin'ny faritry ny Times Square manodidina eo ihany izy ny mandeha fa tsy mandeha mivoaka an'izay. Ny ankoatran'izay dia en ligne daholo. Dia lasa ndraitsika mandeha sa ve ajanona amin'izay? Ozy izy nareo andao ary tsika mbola andeha ary ndao ary. Zao zany hoe mahafinaritra sady lehibe ilay toerana, be dia be ho any zavatra sarotsy azoko aza izay tandrify anahy ihany sy izay hitan'ny masoko izay takatry ny masoko anankiroa ihany dia izay ihany no azoko nalaina sary dia izay ny zaraiko aminareo. Ny azo moa zany izao dia efa tsisy raviny intsony amin'ilay mangatsiaka be loatra. Ie, dia ankafizy foana na izany ary. No me no why YAHVAH no me no why like ting a fitiavana penala to call why need I know yeah na foi no kuneno bawo abu jawai twabele kubu very mine izani rechare chizan Za zao eto efa toerana avo be eritrereto hoe aty amin'ny tafona bus avo be nefany mbola ohatra amin'izao ny avon'le trano raha jerena miakatra iny ohatr'izao. Ie, dia vaovao nalaza tatoato teo alohaloha teo moa zany ny fisina drone mandehandeha taty amin'ny faritra Amerika nampisy adjevitra maro be mihitsy ilay izy dia eto alohantsika zany reny aloha ny trano akafizo fa sady asehoko anareo ihany ny sampionany amin'ilay hoe ohatran'izao ary zany ilay drone ohatran'izao zany ilay hoe ohatr'izao ilay drone taty amin'ity faritra Amerika ty io hitanareo ngambana izy trano somary fotsifotsy kely izy jerena eto. Eto moa zany ilay izy somary moramora kokoa aminareo angamba no mijery anazy dia anjarantsika rehetra ny atokantrano no mandinika hoe drone ve ty sa inona ve ty sa tsy haiko hoe mba manangana débat kely nareo atokantrano ao dia hoe inona ary io akamatatra.
tsy misy mafy tsy vitanao fa anao matoky sany YAHOSHUAH de toizatsika amin'izay hirahira kely zay aloha anafanatsika ny let's travel atsika de miara-miredina mafy be any atokantrano any a Miss Muff to beat the no fire. I know my toki sound YAHOSHUAH. Miss Muff to beat the no fire. I know my toki sound YAHOSHUAH. fa zamba resaka azonareo mpanaraka let's travel koa aloha e hatram'izao zao mbola mitohy foana ny discussion an'le resaka drone de io ary aloha jereo de dinidiny eo indray e maizina ihany zany midika fa efa nandeha lavitra tsika fa tsy miova ny forme sy ny design ny tanàna fa tena mijoalajoala foana ny trano hita ary le izy vao maika me mahafinaritra rehefa me maizina satria vao maika mirehatra daholo ny jiro mety mieritreritra zao nareo alabe zany zao a amin'ny enora ariva zany zao maizy kitroka tanteraka zao fa tsy mbola tena hoe alabe akoriny fa zao e zao le ririnina aminy zao eritrereto amin'izany zany ny atsika misy aty fa tena hoe mivivy ny tanàna Makassary ara tena mijaly be satria mitazona an'le fakatsary a mangatsika be fa mame fahafapo ny mpanaraka ny let's travel indrindra ny mpanaraka ny RTV HFF hery fitiavana famasinana de eretana le izy de mba tokony ho afapo kosa aloha nareo e raha tena mijeritsika de lanitra zao hita ihany hoe mbola ariva ny andro fa le ririnina ny mamaizina azy amin'ny enora ariva zao de mitohy foana diatsika fa tsy manakana atsika ny fahalina ny andro fa ny voyage tsika mitohy foana ndaondray ary raha mbola mazoto nareo a Ampiany fitiavanao YAHOSHUAH Ampiana kufa mety amin'ny ato fanahy Karatra zavanao manjobika Tokakanao YAHOSHUAH Afakireo vesatra nanimba Tikanao tiko tsotriza Tsisy ambadika fa fidikana madio Tia zahavy amy fotsy setere Tia zao fa tsy noterena Sanatra mila tamby eto moa zany a somary ohatrany hitatsika hoe niova ny qualité any sary fa tena tsy zaka tsony reto le mangatsika de hiditra vetivety anatin'le bus de eo amin'ny fitaratra indray any Makassary de somary ohatrany hoe hafahafa fa tsara be foana alona izany ary Tsisy ambadika fa fidikana madio
madiwo Tia zahavi amy fotsy satere Tia zao fatsino terena Sanatria mila tamby miamina dia hitantsika amin'izao a mialina ny andro mihariva moa zany aty aminay aty Amerika mihariva ny andro a mimaizina ny atsika mafana ny atsika magatsika ny tiako tenenina mety zaka zany a dia ngamba no faranako eto aloha ny androany fa raha pitso indray tsika mitohy satria tena mbola lava be le izy a nareo koa mbola andeha asa raha pitso maraina azadiny koa mbola anaraka ny fampianarany YAHOSHUAH izay tena zava-dehibe indrindra ho amin'ny fanahinao edy raha pitso indray zany tsika miaona mikasitraka be dehibe a mametraka ny veloma ho an'ny mpanaraka rehetrarehetra baibai daholo efa lasanao anoany fosiny saiko eny lasanao YAHOSHUAH yanao yanoany safidiko efa lasanao anokony fitiavako eny lasanao YAHOSHUAH yano reno any tsy mamanary tena hoe faratapony mangatsika be aty faratapony tena faratapony